Vavao ny finoana indray kosa nantanteraka antsapidirana sy fampisehoana vakodrazana ho fidiran'Andriamanitra tany amin'ny FJKM Ambodrakatso ny antoko-pihira Oriela Maintomilala tao amin'ny FJKM Ambohimamory tao omaly. Fampisehoana izao tanteraka dia teo ny fanasan'ny sampana lehilahy kristianina avy any an-toerana. Ao anatin'ny hetsika fanateram-bokatra fanao ny sampana lehilahy kristianina amin'ny FJKM Ambodrakatso isan-taona dia nanasa ny antoko-pihira Oriela Maintomilala na OMA avy amin'ny FJKM Ambohimamory izy ireo omaly anatanteraka antsapanasy fampisehoana fideranan'Andriamanitra. Ny fanandrefa mitetsika ity dia mankalaza ny 20 taona nijoroany ankoa ny antoko-pihira Oriela Maintomilala avy ao Ambohimamory. Izay Oriela Maintomilala amin'ny FJKM Ambohimamory dia mankalaza ny taona ny orenan'ny antoko-pihira. Ny tanjon'ny antoko-pihira Oriela Maintomilala hatramin'izay dia hoe hiraka ho fahazavana ary nandritra izay taona izay dia maromaro ny asa fitoriana filazantsara arakiraka ataonay ary anisan'izany tia natao androany taty Ambohitsakatso 10 kilometatra miaraka amin'ny Ambohimamory ary fifaliana ao anay no manatanteraka izany. Ao anatin'ny 20 taona teo dia ny tanjonay anoy an'izany fitoriana kiry izany any ampitan-dranomasina raha sitrapon'Andriamanitra dia hotanterahana amin'ny taona ho avy izay tanjon'izay. Ny alohan'ny antsapanasy ny fampisehoana izay nitanterahana ny tapakandro ariva dia misy ny tapakandro maraina ny fampivavahana ny tanterahana teto amin'ny fiangonana FJKM Ambodrakatso. Nafaraisan-manina moa ny ety amin'ny fiangonana FJKM Ambodrakatso amin'izao fotoana izao satria ny sampana lehilahy kristianina koa dia manana ny ray volana izay mikalazana isaky ny volana aogositra tahaka izao dia nisy fiaraha-miasa matotra niarahana tamin'ireo fidiran'Andriamanitra ny avy amin'ny FJKM Ambohimamory ka ny Oriela manatanteraka izany. Izany dia misy tanjona lehibe dia lehibe amin'izany fiaraha-miasa izany dia anisan'izany moa ny fanatanterahana ny zotran'Andriamanitra tazantsika izao dia zava-dehibe loatra ary isaorana sahady ny fiangonana Oriela izay tarehan'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny birao rehetra sy ny mpiara-miasa rehetra amin'izany fiangonana izany. Sangambato ny 20 taona ny antoko-pihira Oriela Maintomilala moa ny famoahana ny rakitsary DVD sy ny fivoahan'ireo mpikambana any ampitan-dranomasina anatanteraka tafika masina.